raha ny makasika ny fitokonana ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Ambatovy Moramanga kosa indray dia nitondra fanazavana makasika izay fitokonana izay ny tompon'andraikitra ambony ao anatin'ity orinasa ity. Nanamafy moa izany tompon'andraikitra izany fa mitohy ny fifampiresahana ary eo amin'ny rampitso isy ny fionana eo amin'ny mpitantana ny orinasa eo ihany koa ny solotenan'ny mpiasa iarahana amin'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy. Fanampanazavana fitakina famotsorana mpiasa roa voasambotra voaroiroy anatina halatra solika amin'ny tetina 9 hetsy litatra sy ny fahafatesan'ny mpiasa iray eo anivon'ny toeram-pitrandrahana atao Moramanga raha vata amin'ny voahiditra ny toeram-piasany no nentin'ireo solotenan'ny mpiasa mitokona teo anivon'ny orinasa Ambatovy ho antony nanatanterahana fitokonana. Izay no nazavain'ny filoha-hevitry ny orinasa Ambatovy Andriamatoa Louis Roland Gosselin androany tolakandro teny Korondrano nandritra ny fampiresahana tamin'ny mpano gazety. Nisy arak'izany ny fifampitominihana ny 17 martsa 2024 lasa teo tamin'ny solotenan'ny mpiasa sy ny tompon'andraikitra eo amin'ny fitantanana ny orinasa saingy tsy nahomby izany satria mivoaka ny hevitra amin'ny fivoriana ireo solotenan'ny mpiasa raha vata amin'ny voalaza ireo tompon'andraikitry ny orinasa fa tsy afaka hiditra amin'ny raharaham-pitsarana izy ireo. Nisy noho izany ny fametrahana sakana nataon'ireo solotenan'ny mpiasa sasatsasany ary efa ho 10 andro izao. Ny ankamaroan'ny mpiasa kosa dia tsy manaraka ny fitokonana nataon'ireo solotenan'ny mpiasa sasatsasany. Voalaza fa raha onan'ireo mpanao fitokonana ireo mpiasa izay mandray ny asan'izy ireo ara-dalàna. Raha ny fanazavana nentin'ity tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Ambatovy ity dia nienatra ny amin'ny 50 isanjato ny famokarana avy any amin'ny toeram-pitrandrahana ary mahatratra 10 tapitrisa dolara amerikanina ny faty antoka terak'ity fitokonana ity. Mahatsapa noho izany ny orinasa Ambatovy fa misy ny tsy fanarahan-dalàna ao anatin'ity fitokonana ity. Notsipihany kosa ny filazana fa misy ny fitondrana amin'ny tanila na koa ireo fanatanterahana endrika fanandevozana eo anivon'ny orinasa. Namafisin'Andriamatoa Louis Roland Gosselin fa mpiasa anisan'ireo mpiasa voakarama ambony indrindra ary mahazo tombontsoa betsaka raha mihoatra amin'ireo hafa ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Ambatovy. Isy arak'izany ny fionana eo amin'ireo mpitantana ny orinasa Ambatovy sy ireo solotenan'ny mpiasa rampitso miaraka amin'ny ministry ny asa sy ny lalàna sosialy. Fa tamin'ity androany ity dia nambara tamin'ny fomba ofisialy fa nahavita ny dingana amin'ny fitsapana ny fomba famokarana ny orinasa Ambatovy. Voalaza fa afaka mamokatra nikel hatrany amin'ny 4,500 taonina isan-taona Ambatovy raha natao ny tombatomba natao anatin'ny 90 andro. Zava-dehibe ity ho an'ny orinasa mpamokatra nikel sy cobalt satria izay no manamafy fa afaka mahatratra ny fenitra angatahan'ny mpamatsy volany amin'ny famokarana ara-dalàna Ambatovy.